Marka toko fahaefatra. Fanoharana nataon'i Jesosy. Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia niditra teo an-tsambokely izy, ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe: Mihainoa, Indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Ary raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa miposaka ny masoandro dia nalazo ireny, ary satria tsy nanam-paka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary raha naniry sy namoa dia vokatra fa namoa. Ny sasany avy telo-polo eny, ary ny sasany avy enim-polo eny, ary ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy izay manantsofina ho enti miaino, oka izy hiaino. Ary raha atao mangingina izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba miromby vololahy. Ary hoy izy taminy: ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana, mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita, ary mba handre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra. Fa andrao hibebaka izy ka havela ny elony. Ary hoy izy taminy: tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana ny hahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny. Fa rehefa nandray izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa, ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana, nefa tsy manam-paka ao anatiny ireny, fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny, dia tafitohana miaraka amin'izay izy. Ary misy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo, dia ireo no ilay nandre ny teny. Fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoa izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara, dia izay nandre ny teny ka mandray azy dia mamoa. Ary ny sasany avy telo-polo eny, ny sasany avy enim-polo eny, ary ny sasany avy zato eny. Ary hoy izy taminy: moa entina va ny jiro mba hosarona ny vata famarana? Na atao ambanin'ny farafara? Tsy atao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manantsofina ho enti miaino, oka izy hiaino. Ary hoy izy taminy: dinio izay teny renareo, araka ny ohatra hanoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary omena mihoatra aza ianareo. Fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary hoy izy: toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy vo amin'ny tany, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro. Ary ny vo dia mitsimboka ka maniry, nefa tsy fantany faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy, voalohany misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany dia feno vo.
fa rehefa azo jinjaina izy dia jinjany miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararany. Ary hoy izy: ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona ny fanoharana hanoharantsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely noho ny voarehetra raha voafafy amin'ny tany, fa rehefa voafafy kosa izy ka maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azo ny voromanidina hitoerana ny alokalony. Ary fanoharana maro toy izany no nanambarany ny teny taminy, arak'izay hainy ho henoina. Ary raha tsy tamin'ny fanoharana dia tsy niteny taminy izy, ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drevitra. Ary androtr'izay ihany, rehefa hariva ny andro, dia hoy izy taminy: andeha isika hita ho enim-pita. Ary rehefa nampodiny ny mpianany vahoaka, dia nentiny tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazeran'ny alon-drano no sambokely ka nila ho feno-drano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana. Ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe: mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va zao ahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tonga ny tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manampinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy.